resaka delestage na ny fatapahany herinaratra dia horesantsika vetivety ihany koa satria sambany zany no niaiky ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta fa ay zany misy fomba fitantanana tsy mahomby eo anivon'ny Jirama dia ohatrany namindra an'le andraikitra eo anivon'ny mpitantana ny Jirama ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta andeha arantsika vetivety ny resany mikasika an'izay Jirama zay dia avy eo tsika manao fanamariana. Lizy efa betsaka ny tenenina mahakasika ny delestazy zay. Misy ny zavatra zay hasoroana avy hatrany ary misy ny zavatra mbola ezaka lavitrezaka zany ny tokony atao. Ny teneniko teto ombenombena io delestazy io dia niainga tamin'ny zavatra lava be zany teto amin'ny tantaran'ny firenena. Narary orinasa Jirama io ary mialatsiny ny tena li izy ohatrany tao ao tamin'ny fotoana naharitra zany dia tsy disy sahina indray andraikitra loatra tao anatin'izay fandaniana be zay natao mampandina ny orinasa io ka samy resy lahatra ny rehetra zao indrindra fitondram-panjakana fa misy adidy tsy maintsy raisy ny fitondram-panjakana ary naveriko foana raha tadidinareo fa 5,100 ny ponina eto Madagascar fotsiny no misitraka an'io resaka herinaratra io nefa nandaniana vola be. Fa ny zava-misy amin'izao fotoana zao na dia eo aza niezaka ataon'ny gouvernemanta eo amin'ny fikojakojana ny milina maro isan-karazany satria teo aloha dia delestage technique no hitantsika tsy delestage technique tsony zao ary indraindray aza delestage économique satria manahirana indray tsy voavidy ny viditsolika no ny antony maro samihafa ary zay no mahatonga anay manao hoe samy manao ezaka tsy ao amin'ny fitondram-panjakana mianarany ministerany teto-bola foana no manao ezaka fa misy ezaka tokony ataon'ny Jirama eo amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa bonne gouvernance eo amin'ny fampidirana ny vola tokony hiditra ao anatin'ny kitapom-bola ny Jirama. Ankoatran'izay misy foana ary mbola misy reny halatra gazoaly reny ezaka tokony atao reny ary efa nitenenina ny Jirama tokony anao karazana business plan ny amin'ny ahoana natao raha teto ny engana anatsarana misy kokoa ny fitantananao amin'ny Jirama dia ahoana no anatsarana indrindrandrindra fidiram-bola ao anatin'ny Jirama. Fa zay rehetra zay no mahatonga fahasarana amin'izao fotoana zao. Misy dika ny tenenana amin'izany fa tsy eo androany dia ho vita daholo zany fa efa miroso amin'izany tsikelikely tsika ary manomboka amin'ity taona ity zany efa ho betsaka ny ezaka zay atao mba ialana tsikelikely amin'ny delestazy ka tsy ho fahanandalitra ny vahoaka fa tena manana ola ny orinasa Jirama io kanefa tsy ho avelantsika ohatran'izao fa mandray ndraikitra fitondram-panjakana. Izay no resaka ampahany tamin'ny resaka nataon'ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta mikasika ity resaka Jirama ity nambarantsika teo hoe sambany no niaiky ampahabe maso fa misy olana eo anivon'ny Jirama ny premier ministre fa ny hoe tsy hoe vao zao zany ny fitondram-panjakana no mahafantatra fa nisy olana teo anivon'ny Jirama ka izay mba nilazantsika hoe efa fantatrao zany fa nisy olana teo anivon'ny Jirama ko naninona n'izao hoe ianao vao mandray ny andraikitra hoe tsy sanandray andraikitra ny teo aloha ka na ianao aza tsy sanandray andraikitra ihany koa maninona amin'izao fotoana zao hoe ianao vao hoe andray ny andraikitra dia le andraikitra zay aza mbola ametrahantsika fanontaniana ihany koa inona moa zany tsy hafa-miala amin'izany andraikitra zany ange ny premier ministre satria izy lehiben'ny gouvernemanta fa inona le andraikitra raisiny zany manoloana an'ilay olana eo anivon'ny Jirama amin'izao fotoana izao dia mahagaga satria milaza hoe samy mandray andraikitra nefa le andraikitra raisina zany dia mbola ampitany amin'ny mpitantana ny Jirama indray ilay ahilika any amin'ny mpitantana ny Jirama indray ilay rihatra rehetra mety mitombona ihany zany satria ny akaiky vilany fianoarina fa na izany naty zany tiatsika tenenina hoe tsy hafa-miala amin'izany olana eo anivon'ny Jirama zany ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta ka raha fantatrao fa nisy fitantanana tsy mahomby teo anivon'ny Jirama dia raiso ny andraikitra farafahakeliny iza no tomponantoka tamin'izany fitantanana tsy mahomby zany raha toka tsy niditra ny vola tao anivon'ny Jirama iza ny tomponantoka atao anatin'izany resaka vola tsy miditra eo anivon'ny Jirama zany nambara teo ihany koa hoe halatra gazoaly iza ny tompona andraikitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ialana tsiny
dia zay le nytenentsika teo hoe misy fitantanana tsy mahomby ao izany tompona andraikitra satria zany fitantanana tsy mahomby zany tsy mandeha ho azy fa olona no manao an'izany ka farafaharatsiny hoe mahita an'ireo letsoka reo zany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia tedavo izy ny tompona andraikitra dia tsy hoe soloina fiasoloina fotsiny le tompona andraikitra fa tokony ho saziana mihitsiny satria volam-bahoaka ny miodina eo anatin'ny Jirama ary fananam-bahoaka ihany koa le Jirama dia tokony hisy fepetra zay zany ny fepetra farafahakely ny tokony raisy ny fitondram-panjakana hoe izy ny tompona antoka amin'izany olana samihafa tansainy ny prime ministre lehibe ny gouvernementa izany ary indrindra ny amin'ny hoe hatramin'ny oviana zany izay farafaratsiny nomena fepotona zany eo anivon'ny Jirama hoe anadiovana an'le Jirama le mpitantana an'le Jirama zany kanefa tsy azontsika antoka zany rehetrarehetra izany hoe tena izay ny andamina an'le olana eo anivon'ny Jirama marina fa resa-bola ny foditry le olana fa mba antoerana kokoa zany resaka fitantanana eo anivon'ny Jirama dia nitetsika natongavana hoe reo mpitantana amin'izao fotoana zao reo ve ao anatin' ilay niteneniny ny prime ministre lehibe ny gouvernementa hoe tsy sanandray andraikitra ny mpitantana kanefa izy ihany no ny haiko fa tena misy tokoa le fitantanana tsy mahomby sy ny sisa ao anatin'ny Jirama amin'izao fotoana izao ary hoe marary ny Jirama sy ny sisa le fandraisana andraikitra mihitsy zany no ohatrany lasa vavany fotsiny fa ilay tena vokatra ao anatin'le fandraisana andraikitra tsy misy dia tsy gaga isika raha tonga amin'izao hoe mbola tapaka ihany ny herinaratra ary mampikaikaika ny maro amin'izao fotoana izao fa tsotra fotsiny io raha misy mpitantana tsy mahomby ao dia soloy dia rehefa misy halatra gazoal ao dia iza ny tompona andraikitra dia tolory eo anivon'ny fitsarana satria tena eloka zany zay no mamboatra an'le orinasa ary ny tena loza aza dia ny mpanjifa no mizakany zany vokatra zany tsy fitantanana mahomby ataony eo anivon'ny Jirama zany dia lasa ilay mpanjifa no mizakany vokany avy eo mampalahelo zany tranga izany fa tokony hojerena akaiky mihitsy ao anatiny ty raharaha ity dia manao inona zany zao ny prime ministre anao inona ary zany zao ny prime ministre vitany fotsiny ve miteny hoe tokony andraindraikitra ny mpitantana ny Jirama dia zay dia mijanona eo ve sa inona le andraikitra raisina inona no tandrify an'izany gouvernementa zany an'izany prime ministre zany manoloana ty olany Jirama ity fa imbetsaka mantsy nefa nitenenana an'izay olana eo anivon'ny Jirama zay hoe io olana mitoetry ny andro io olana amina resaka famatsiana solika dia izao indray olana hoe tsy misy olana ara-teknika intsony taloha mantsy hoe tsy hoe simba ny milina mampiodina an'le herinaratra sasany dia mbola ho amboarina sy ny sisa le olana ara-teknika zany dia izao zany milaza ny prime ministre hoe tsy olana teknika intsony ny eo anivon'ny orinasa Jirama dia rehefa tsy olana teknika dia vaha hoe raha olana ara-bola dia tedaviny vaha olana mikasika an'izany ara-bola zany raha olana mikasika ny fanodigodinana resaka solika dia tedaviny vaha olana mikasika zany raitsy ny fepetra mikasika an'izany efa impirimpiry motsika no namaky bantsilana an'izany hoe fitantanana tsy mahomby teo anivon'ny Jirama zany halatra solika teo anivon'ny Jirama zany fa tsy nisy fepetra noraisina dia eo mitohy manao ny ataony ihany ilay tompona andraikitra eo anivon'ny Jirama dia efa ataontsika hoe efa tena latsaka anaty lavaka tanteraka mihitsy ve le orinasa Jirama zay ianao vao miteny hoe zay ianao vao miaika zany fa misy an'izany fitantanana tsy mahomby zany eo anivon'ny Jirama dia inona moa zany fa tsy nanome vahana ihany an'ilay asa ratsy teo anivon'ny orinasa Jirama avy eo azy ianao mbola miala ihany hoe tsy andraikitro fa andraikitry ny mpitantana ny Jirama nefa ianao prime ministre dia tsy afa-miala amin'izany raharaha ny orinasa Jirama izany. Ny fiainan'olona tsy vita mora raha vao solona fakeo ela be ny mpanakora any mora kivy io tsy atao